tsirairay afy a tonga soamantsara eto amin'ity toerana ity izay andrenesana ny tenin'Andriamanitra dia tonga soa sika tsirairay avy fifaliana ny onana dia ao anatin'ny fotoana iray manontolo dia tonona fa aray zavatra tsika aray a zay zavatra tokony omenantsika tsirairay avy so ny fahatongavana satria raha araka ny fandaminana dia misy invitation alefa tany dia iny invitation iny a no nizaraina anasana tsirairay avy hoe misy fitoriana atao chambre de commerce milaza hoe hoavy Jesosy eny amin'ny raolanitra vonona be ianao zay ny resaka atao anatiny dia nandeha koa tamin'ny radio tamin'ny ainao manjery rehetra hoe misy fitoriana ihany koa atao chambre de commerce dia ho antsika zany zay naray invitation atsinainy invitation koa fa naheno ny fanasana tamin'ny radio dia tonga soatsika tsirairay avy na tsy tamin'ny radio koa na tsy tamin'ny invitation fa naray fotsiny tamin'ny afisy sy ny rehetra dia tonga soatsika tsirairay avy tsy hanavana ny izany fotoana fa ny olona rehetrarehetra maniry manatrika dia tonga soa ary ny fanamasina ny mikasika atsika satria zao fotoana zao dia zavatra ara-panahy zavatra momba ny fanjakan'Andriamanitra momba ny tenin'Andriamanitra no zaray rehetra zany dia maniry ny fikasihan'ny fanamasina ho antsika tsirairay avy mba aray zay zavatra omeny tompo antsikisika eto androany amen dia somary nakanaka kely fotoanantsika telo sy fahatelo zao napetraka atao anatin'ny fampahafantarana dia amin'ny telo olo fa nonome fiandrasana an'ireo zay fiandrasana an'ireo zay mbola teny an-dalana dia mba niandry kely tsika dia misaotra antsika tsirairay avy any amin'izay hoe fanekena n'izay fiamorana kely zay fa efa nompontsika zao dia zay any an-dalana any moa mikasa ho avy eo dia tonga eo ihany izy nantsika ny fotoana zay ny araka dia manaraka zay ihany koa dia zao iza koa zany zahay reto iza koa zaho zay zany dia toro ny filazantsara mitety na Madagasikara zay italiany tompo hitoro ny tenin'Andriamanitra zao no voasoratra rehefa alohan'ny akaran'i Jesosy teny amin'ny raolanitra alohan'ny andaosan Jesosy ny mpianatra dia hoy Jesosy hoe mandehana ny amin'izao tontolo zao nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra zay no baiko napetraka Jesosy tamin'ny mpianatra mandehana amin'izao tontolo zao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho koa Jesosy hoe mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetrarehetra dia anisan'izay olombelona rehetrarehetra zay anisan'izay hoe mandehana amin'izao tontolo zao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra zay mety fortofany dia toko manana fotoana toko manana ny efa programmany dia avany programa nafahanatory mety fortofany ka izay zany avy any Antananarivo avy any Antananarivo zay dia tonga eto hitory ny tenin'Andriamanitra mahay maim-poana raha mahitsika ny anatin'ny afisia dia hoe tsy misy rakitra tsy misy fanentanana ara-bola satria filazantsara dia mahay maim-poana hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nomena mahay maim-poana ianareo dia mizara mahay maim-poana tsy voaviditsika vola ny fanjakan'Andriamanitra tsy voaviditsika vola ny fitahian'Andriamanitra na ny fanafahany tompo fanasoavany tsy voavidy vola amin'ny kareny zany ka ny teny zay nomeny anay ny fanafahana zay nataony taminay ny fitahiana zay nomeny anay ny fiainana zay nomeny anay dia tsy afaka amidy anay zany tsy afaka tampazany vola zany fa nomena maimaimpona zay ary rehefa nomena maimaimpona dia mizara maimaimpona eo misy ny fandalina hoe fandehanana taty fiantsanona amin'izay toerana antsanona ny fivelomana sy ny sisa dia hoy ndray tenin'Andriamanitra hoe mangatany tokony vokatra isa no tokony vokatra Jesosy ny tokony vokatra rehefa izy ny maniraka dia izy koa no manome dia tsy ao anatinay mivelively zay hoe resaka ara-bola zay resaka fakana vola resaka fakana vola amin'ny filazantsara fa tena maimaimpona na makany avary zay makaty atsika zay makany antsinara makany antefana makany ampita-ranomasina naizanaiza na raha tompo anay dia tsy misy fidiram-bola ny filazantsara tsy atao akana vola ny filazantsara tsy atao asom-bola ny filazantsara satria zavatra misy amin'izao fotoana dia business ny filazantsara
akana vola ny filazantsara, akana vola ty fivavahana ty. Ary misy ny tenina mpanefoefo noho ny fivavahana. Misy ny mpanefoefo vokatry ny fivavahana. Lasa mahazo fiara, mahazo vila, mahazo azao rehetrarehetra zao noho le fivavahana. Fa araka ny tenin'Andriamanitra ve zay? Araka sy lempon'Andriamanitra ve zay? Hoe fakana vola filazantsara. Mazava be ny tenin'Andriamanitra fa tsy nisy fakana vola tao. Raha nitoro tenin'Andriamanitra Jesosy, tsy naka vola tamin'olona Jesosy na ny ariary azy. Raha nitoro tenin'Andriamanitra Jesosy, tsy nisy fidiram-bola na fanetana anara-vola. Fa nitety vohatra sy tanàna izy. Dia nitoro ny filazantsara ny fanjakana. Ka ny malemy dia nitsisitrano, ny malahelo dia nampifaliana, ny maty dia natsangana, ny boka dia nidiova. Ary zany rehetrarehetra zany dia nataony maimaimpolo. Ka loza izay manakalo ny filazantsara, ny fitahian'Andriamanitra, ny fanasoavana, ny fanasitranana amin'ny resaka vola, fa tsy voavidy vola amin'ny karena. Nanohy ny mpianatra rehefa avy eo, Petera, Jakoba, Jona, Paoly, rehefa nitoro filazantsara koa ireo, dia tsy nisy fandetana anara-vola tao, tsy nisy fipiatsahana vola tao, tsy nisy fanerana olona to vola tao. Dia tsara ny Baiboly, fa tsy mamorona, fa zay ny voasoratra tao, nandeha ireo dia nitoro maimaimpona, nizara maimaimpona. Jesosy Kristy ilay modely arahana. Ny fiangonana Jesosy Kristy dia miorina ambony fampianaran'ny apôstôly. Ny apôstôly dia ry Petera, Jona, Jakoba, ry Paoly, ireo nanorona ny fiangonana voalohan'ireo. Ary hoy Jesosy izay mioady ny asa ataoko nataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany ary izy. Ka rehefa teny Jesosy izay afatra milazaina izay, dia izay nataony Jesosy no atao. Izay fomba nataony Jesosy no atao, Jesosy no arahana. Dia tia namperaka amintsika izay zavatra izay hoe raha misy fitahiana azonay, raha misy fahasoavana azonay, raha misy fanafahana azonay, tsy avy aminay zany fa fanomezana. Ary raha fanomezana zany dia sarotra, tsy vita, ary tsy mety ny varotra an'izany. Alleloia. Zay koa zany zavatra mipetraka hoe raha mandeha zay dia mitory ny filazantsara maimaimpona. Iomana iaona amin'Andriamanitra ao. Zay ngamba mety efa renao zay afatra zay mandeha amin'ny TV izy rehefa lahady amin'ny 8:30. Dia ny famerenana alaka misy amin'ny 5 sasany tsy fantatra misy taona dia Fort Dauphin misy radio ihany mandefa anazy. Tsy fantatra mbola mandeha izy amin'izao na tsy. Fa zay zavatra zay tena maiky hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao. Ho avy Jesosy teny amin'ao lanitra vonona venao. Ampiomana ny tsirairay avy amin'ny fiverenana Jesosy, atonga ny tsirairay avy tafahavana amin'Andriamanitra, atonga ny tsirairay avy hananampika ny fiainana mandrakizay, zay ny antony fotoana. Azay lazainay hoe tonga izay miaraka amin'ny ekipa missionnaire rehetrarehetra izarana mampoana ny tenin'Andriamanitra, izarana ny fahasoavana izay nomeny tompo anay. Dia zay koa miaraka eto zany tsisy zavatra ambadika. Manaraka izay tsy hanangana tompom-pivavahana ihany koa, tsy hanangana trano fivavahana, tsy hanangana fikambana, fa hanangana olona miaina araka sitrapon'Andriamanitra. Zay koa zany zavatra tena petraka. Tsy atokom-pivavahana ty, tsy dénomination vaovao ty, fa mission zay apetraka Jesosy aminay iraka zay napetraka Jesosy aminay dia ny ahafahan'ny tsirairay avy miavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy azony ny fahasoavan'Andriamanitra, azony antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Zay koa zany ny anton'ilay fotoana. Anao mpianatra ny firenena rehetra, ny tsirairay avy ho mpianatra Jesosy, zay no baiko napetraka to, ary zay no mamaika anay hoe ho mpianatra ny tompontsika. Fa ny mpianatra ny tompo ihany riavana ny hiditra eny amin'ny fanjakana lanitra rehefa ho avy ny fotoana. Ny mpianatra ny tompo ihany ny ara-iakatra amin'ny Jesosy Kristy rehefa ho avy izy any amin'ny rano lanitra. Ary zay mahatonga anay tery ampanahy ka tonga tia Fort Dauphin izara zay ten'Andriamanitra zay ho mpianatra ny tompo. Ary irarina ny nonay natenainay dia izao manao mpianatra zany tsy ray andro sy roa andro, fa manao mpianatra zany misesisesy ny fampianarana, mandeha miandalana ny fampianarana, misy karazana ny fampianarana tsy vita vetivety. Ka sitrapony tompo mbola andehanana eto ihany dia tena ampitiavana fifaliana ny mbola izarana izany indray amin'ny fotoana mamety azy indray alokana ny tompo. Fa androany zany misy dia raha pitso amin'ny dimy koa misy eto. Raha mbola afaka ianao, raha mbola mangetahita ianao tenin'Andriamanitra dia anasananao koa fotoana raha pitso amin'ny dimy toerana rehetrarehetra mbola hita rehefa avy eo. Dia zay fampidirana kely ny amin'ny hoe nampilavanay eto. Avy eo mbola mipiny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo.
anefarany ihany raha misy fifampizarana sy fifampiresahana ho lafika fampiresaka ihany koa tsika rehefa avy eo. Zao tsika miaraka ivavaka alohan'ny ampiasantsika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy Andriamanitra velona ianao a, lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy pakany amiray fa tsy amin'ny alalanao ireny ihany. Isaorana ianao ny fanatanterahana ny fotoana androany, fa raha mikasy zay a, tsy tanteraka zany raha tsy ianao nanaiky nisy iny. Isaorana ianao a ny fotoana omenao, tombonandro amin'izao alahady arivo zao. Ny sarianao tsirairay avy ho avy eto androany. Isaorana ianao a ny toerana, isaorana ianao ny fahafahana mivory a, ary isaorana ianao fa eto avoany ianao satria marina ny teninao hoe na aiza iangona ny roa na telo amin'ny anaranao dia eo avoany ianao. Ary efa eto avoanay ianao dia mitenena tompo araka ny fombanao. Mandinika ny fo ianao a, mamantatra ny voa, mafantatra ny sainy tsirairay avy, mafantatra ny fiainany tsirairay avy eto androany. Ary le teninao velona sy mahery, mihoatra, maranitra, mihoatra no misabatra rolela no aoka tompo ampiasainao. Tsisy sakatsakany eto androany a, fa andeha any amin'ny tsirairay avy eto mihitsy ny teninao. Hiasa amin'ny tsirairay avy mihitsy ny teninao. Ary misy tamin'olona maro eto tompo andairana zany teny zany a, mba ho fiainanao azy ny teny. Ny fanoherana avy amin'ny nofo, fanoherana avy amin'le ratsy, tsy hanana anjara, tsy hanana fahefana zany, fa ianao miasa malalaka Jesosy Kristy tompo amin'ny alalan'ny fananao masina, ary ianao mitazona ny fandrenesana tsirairay avy androany, mba handrenesany ianao, alokafanao ny masom-panahy, ikasianao azy, ary azo fiainana izy, azo fiainana betabe, satria mandray ny teninao. Ho anao Jesosy ny dera, anao ny asany voninahitra, misaotra anao zay. Halleluja. Amen. Amen. Dia andaosika handray tenin'Andriamanitra izay manery ny zara azy amintsika androany. Izay raha eto dia mpamomponao ny amin'ny Jesosy. Ampanetretena tanteraka sy ampitiavana no izarainy ny teny. Fa no tsy mahasoa zay, zay tokony nataonay ihany no atao. Ary tsy zay koa ny lafatra. Zay tanteraka, zay fanamperana. Fa mandeha miandalana eny koa zay arak'izay tarihan'ny tomponay, arak'izay fanamboarana tomponay, zay koa dia mianatra. Mandrafery Jesosy eny amin'ny raon'andra dia mianatra. Azy zatra nampianarana tomponay dia zaraina ihany koa, ampianaranay ihany koa. Dia handray tenin'Andriamanitra tsika ato amin'ny Osea. Osea hitatsika misy Osea. Osea toko faefatra. Andininy faenina. Osea toko faefatra, andininy faenina. Izao no voasoratra. Ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Satria ianao efa nandà ny fahalalana, dia mba ho lafo kosa tsy ho mpisoroka intsony. Ary efa nanadino ny lalàn'Andriamanitra ao ianao, ka dia mba ho adinoky kosa ny zanakao. Araka ny tombony no nanontanitamiko, ka dia ampidiko omenatra kosa ny voninahiny. Ny fanatitra noho ny ota izay aterin'ny oloko dia haniny, ka satriny ihany ny ho diso ireny. Ary ho sahana ihany ny anjon'ny olona sy ny mpisorona, dia ho valiko izy noho ny lalany, ary ny ataony dia tsy heriko aminy. Ka dia inana izy nefa tsy voky, hijangajanga izy nefa tsy abetsaka, satria Jehova efa tsy nahoany intsony. Amen. Zay tenin'Andriamanitra zay no tiana apetaka amintsika androany. Resaka fahalalana. Mahatonga ny olona ringana. Mamaky ity tenin'Andriamanitra itsika ao amin'ny Osea. Raha ny vanim-potoana tamin'ny andron'ny Osea dia niponiny ny vahoakan'Andriamanitra dia nijangajanga. Atao hoe nijangajanga ara-panahy dia namono Andriamanitra tsy izy,
Nanompo Andriamanitra fa tamin'ny resaka fanompotsapy fivavahana amin'ny zavaboary noariana fa tsy tamin'ilay bahatra. Amin'ny Romana tsika dia mahita an'izay Romana voalohany ny faharoa dia milaza hoe natakalin'Andriamanitra, natakaliny olona ilay Andriamanitra. Ka ilay zavatra noariana indray no lasa nivavahana. Raha tokony nivavaka amin'ilay nahary izy, dia tsy nivavaka tamin'ilay nahary izy fa ilay zavatra noariana indray no nivavahana. Dia misy fandringanana rehefa avy eo. Ary ity zavatra tiako resahana antsika ity dia izao. Io tsy amin'ny fiainantsika isan'andro amin'ny fiainantsika isan'andro mihitsy io. Tsy resaka hoe baiboly ihany, tsy resaka hoe tenin'Andriamanitra ihany fa amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy raha vao misy tsy fahalalana ao dia misy fandringanana. Zay tena zavatra mipetraka, lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy zay ho an'ny zavaboary, ho an'ny olombelona, ho amin'ny zava-misy. Raha vao misy tsy fahalalana ao aminao, raha misy tsy fahaizana ao aminao, raha misy tsy fahafantarana ao aminao, dia misy fandringanana hita eo aminao rehefa avy eo. Misy fandringanana aminao rehefa eo. Misy fahasimbana, misy fampirehana, misy faharavana. Satria tsy ampy fahalalana, tsisy fahalalana, dia lasa simba. Ny singa ao anatin'ny charbon sy ny diamant, raha tsy diso diamant izay, mitovy ihany ny singa ao anatin'ireo, ny ataoko moa zany. Mitovy ihany ao anatin'ireo fa jereo ny diamant rehefa mijery azy ianao, ohatran'ny ahoana ny diamant izay efa nahita. Na tamin'ny sary sy tamin'ny télé ara tsy manino, na tsy tena nahita ny vatana, ohatran'ny ahoana? Tsara endrika, mamirapiratra, tsara tarehy, mateo jerena, sarobidy. Ohatran'ny ahoana ny charbon? Mainty, maloto, tsy mahate hijery, tsy mahate ho tia, tsisy raisina. Mitovy ihany singa ao anatin'ireo. Fa ny olana ao anatin'izy dia mikorotana ilay singa ao anatin'ilay charbon. Dia rehefa mikorotana ilay singa ao anatin'ny charbon, tsisy raisina. Mampiatrafo izy dia mamintanina sy ny tany. Fa tsy sarobidy ary tsy manana laza itony amin'ilay diamant na oviana izy. Fa rehefa mijery ilay diamant nefa ianao, mirindra ny singa ao anatiny. Milamina tsara ny singa ao anatiny, dia tsara tarehy, maty ho jerena, maty ho tia, ary sarobidy. Ohatr'izay koa isika olombelona. Tovy ihany ny olombelona rehetrarehetra. Tovy daholo ny olombelona rehetrarehetra. Samy no arian'Andriamanitra. Samy no famandrana. Samy manana ny saina. Mitovy avokoa. Fa ny tsy mampitovy azy rehefa avy eo, izay tsy manam-pahalalana dia ringana. Izay manam-pahalalana dia tsy ringana. Izay tsy manam-pahalalana dia mikorotana ny fiainana. Simba ny fiainana. Potika ny fiainana. Tsisy ampianaina. Tsisy fiainana. Tsisy zavatra tafahorona. Tsisy fahavelomana. Fa lasa tao amin'ilay fitenenana hoe maty fahavelona. Miaina fotsiny dia miaina fotsiny. Andevoziny zavatra. Andevoziny olona. Andevoziny tsy fahalalana. Ao anatin'ny fahaveleza, ao anatin'ny fampitera, tsisy fiainana, tsisy fifaliana, tsisy fiadarana, tsy misy lanjana. Satria mikorotana tsy arak'izay tokony ho izy. Fa ny olona anankiray, rehefa manana ilay fahalalana, dirantsika resaka fahalalana rehefa avy eo, fa misy koa ny fahalalana izay tsy araka ny tenin'Andriamanitra, asy fahalalana tsara sy ny ratsy na tonga fahafatesana, fisarana tamin'Andriamanitra. Anamasina hiasantsika tsirairay ao anatin'izao fampianarana izao fa zavatra anankiray iray etsy an-tany izay zany ny olona anankiray izay nanana an'ilay fahalalana araka ny tenin'Andriamanitra dia misy fiainana ao anatiny, misy fiadanana ao anatiny, misy fitsarana ao anatiny, misy fahavelomana ao anatiny ary tsy andevo ninona izy satria nanana an'ilay fahalalana. Eo zany mipetraka amin'izay ilay zavatra miresaka teo amintsika eto hoe ny mamaky anay hitory an'ity filazantsara ity dia ny amin'ny an'izay fahalalana izay. Ny amin'ny an'izay fahalalana izay satria hoy tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho tsy fisian'ny fahalalana. Potika ny fiainan'ny tokantrano, potika ny fiainan'ny tanora, potika ny fiainan'ny ray aman-dreny, satria tsy mirindra araka ny tenin'Andriamanitra intsony ny fahalalana tiana ambarantsika eto, ny fahalalana tiana zarena antsika eto izay manana baiboly dia ny Jeremia 8:7. Jeremia 8:7. Dia inona no voasoratra ao? Jeremia 8:7. Jeremia mpamany 8:7. Dia zao no voasoratra. Fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao.
dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah. Izay tea ireare dia aoka ireare amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah. Izay manao famondrapo sy fitsarana marina ary famarinana ety ambony tany, fa izany ny sitrako ho Jehovah. Izay tea ireare dia aoka ireare amin'ny fahalalany ahy. Ny tia napetraka amintsika mazava eto zany zao dia ny fahalalanao an'ilay marina, ny fahalalanao sitrapon'Andriamanitra, ny fahalalanao izay voasoratra eto anatin'ity baiboly ity. Zay ny zavatra tena tia napetraka. Fa reny raha ny olona no tsy fisy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fitaka ihany koa nefa dia izao. Be ny mampiasa ny baiboly fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Be ny mampiasa ny tenin'Andriamanitra fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Devoly ny rehefa hakafanana Jesosy. Dia inona nampiasainy devoly rehefa hakafanana Jesosy izy? Tenin'Andriamanitra nampiasainy. Ny tenin'Andriamanitra nampiasainy amin'ny tany. Fa Jesosy koa namaly azy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe, zao vaninandro iainantsika izao dia zao ilay vaninandro ny antsoina hoe confusion, vaninandro ny fifangaroarona. Dia ny devoly tsy ke lalana, ary ny devoly tsy hitanao hoe tonga dia ratsy. So tsika mahita ireny hoe film, dessin animé, dia tonga dia hita be hoe misy taloka be ny devoly, mampatahotra be ny devoly, tena hoe mampiorokodika be ny devoly, dia tonga dia mora hitanao. Mety misy any zay amin'ny lafiny anankiray. Fa raha amin'ny hoe fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fahalalana ny marina sy ny miantoka, ny tsara sy ny ratsy, dia fetsy ny devoly. Ary sika izy. Teny malagasy izy dia lazainy hoe lay ratsy, lay fetsy. Fa amin'ny teny frantsay dia miteny hoe le malin. Hainao zany hoe le malin zany. Ny malin zany olona fetsifetsy tonga dia hitanao hoe tena hitanao hoe fa olona manipulé zany, manamboaboatra, olona manotikodina, mihodikodina, tsy tonga dia hitanao eo fa manana tetikavy izy, manana zavatra ataony izy. Dia ohatr'izay koa ny ataon'ilay ratsy, tia devoly, tia baiboly, tia no ampiasainy. Ny mpampianatra santoka, ny mpampinany santoka, ny mpitolo filazantsara santoka, ny pastera santoka, izay inana ny ondry, izay amony ny ondry, izay tsy manan-kevitra fa tsy aka ny volan'ny olona, aka ny fahalalany olona, androban'ny olona, baiboly any ny ampiasainy e. Ary ireo mpaminany avy amin'ny tompo, ireo olo marina, ilay tena hoe teny tisikilema, baiboly ihany koa ny ampiasainy. Fa anjarantsika manana izay fahalalana izay. Anjarantsika manana ilay discernement. Ny vola santoka, tsy tonga dia hitanao hoe vola santoka. Sa tonga dia hita hoe vola santoka. Tsy hita. Satria malakaikaiky ny tena vola. Malakaikaiky ny marina. Dia izay mihitsy izay ny apôstôly Paoly tandremina anao sao voafitaka amin'ny filazantsara. Tao marina. Tao marina. Rehefa miteny izy hoe tao marina izay dia inona dikan'izay? Tsy tena azo antoka zany. Tao marina zany, tsy marina ihany zany. Mety misy fahamarinana ao 5 isan-jato. Fa misy fahadisoana ao 5 isan-jato. Nefa ny fahadisoana iny amoronao. Efa torikona ihany ity hoe ny pozy voalavo. Ny pozy voalavo misy an'ilay hoe trisinine zay. 7 isan-jato ao amin'ny pozy voalavo ilay omena azy io zavatra mahavelona azy daholo. Fa ny 3 isan-jato fotsiny, 3 isan-jato fotsiny any ilay pozy, dia 3 isan-jato mamotika, mahafaty an'ilay voalavo. Fampianarana tina petraka amin'izay dia izao. Mety be da be ny tenin'Andriamanitra raisinao, be da be ny tenin'Andriamanitra raisinao, be da be ny zavatra hambaran'ilay mpaminany santoka sy mpampianatra santoka, tao marina. Fa any amin'ilay 3 isan-jato, any amin'ilay vitalina, any tonga dia mamono rehefa avy eo. Dangereux zany. Ahoana zany izy ity. Aza matahotra. Aza matahotra fa Jesosy tiantsika. Izay mangentahita marina ny fahamarinana, dia ozy hoe sambatra ny nona sy mangentahita ny fahamarinana fa izy nofokisana. Sambatra ny nona sy mangentahita ny fahamarinana fa izy nofokisana. Fa anjaranao manana izay tahety izay. Anjaranao manana izay hoe mangentaheta sinoana izay. Fa rehefa hitan'ny tompo ny etahetanao, rehefa hitan'ny tompo ny anohananao marina ny fahamarinana, na sena lasary amin'ny tsizy ary ianao na any amin'ny zavatra tsy mandeha amin'izay loha ny aranyalianao, fa hitan'ny tompo foana misy tomananao any hoe tsy an'ilay izy, tsy an'ilay izy, fa ty sitrapon'Andriamanitra. Alleloia. Mila mahalala ny sitrapon'Andriamanitra tsika, fa ny tena ny oloko noho ny tsika sy ny fahalalana.
ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Dia inavy zay hoe tsy tenin'Andriamanitra zay. Tena zava-dehibe ny ananao fahalalana tenin'Andriamanitra. Amaky tenin'Andriamanitra vitsivitsika vavaka nataon'ny apôstôly Paoly. Rehefa nanomboka ny epistiliny ny apôstôly Paoly, ny etaetan'io apôstôly Paoly io rehefa nizara ny epistiliny, dia tao vakitsika atao anaty baiboly inona avy zay. Efesianina toko voalohany. Efesianina toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo. Dia inona ny voasoratra ao? Efesianina toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo. Dia izao ny voasoratra. Mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rainy ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Averiko a. Mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rainy ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Inona ilay voasoratra fahalalana teo? Fahalalana azy tsara. Zay izy teo. Vavaka napetraka ny apôstôly Paoly zany ho an'ny mpino tao Efesosy dia misy hoe mba anana zay fahalalana azy tsara zay. Dia raha toy antsika tenin'Andriamanitra io andininy valo ambin'ny folo. Ary mba hampahiratina ny mason'ny sainareo. Mba hampahiratina ny mason'ny sainareo. Mba ho fantanareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay ireny voninahitry ny lofany ho amin'ny eo amin'olona masina. Raha izay vavaka napetraky ny apôstôly Paoly zay. Fahalalana tsara. Amin'ny teny frantsay io traduction française Bible de Jésus-Christ dia hozy izy hoe une connaissance parfaite et correcte. Ny atao hoe parfaite et correcte zay zany dia tsy misy diso. Fa tena hoe marina tsisy zavatra milangilana. Parfaite et correcte. Tena hoe tanteraka sady tsisy diso. Dia izay moa takiany tenin'Andriamanitra amintsika, zay ny vavaka napetraka ny apôstôly Paoly hoe mba ho fantatra ho marina ny fahalalana momban'Andriamanitra tsy misy diso, tena marina tsara. Toisako a Filipianina toko voalohany. Filipianina toko voalohany andininy fahasivy. Dia izao indray ny voasoratra ao. Filipianina toko voalohany andininy fahasivy. Ary izao no angatahana dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe koa amin'ny eo indray le izy fahalalana tsara sy ny fahafantarana resy. Izao no angatahana dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetrarehetra. Eo koa izy hoe connaissance parfaite et correcte. Halleluja. Toy izao koa Kolosianina toko faharoa. Andininy faharoa. Sorana tompo izany fanazavana zany. Zay mahatonga mahafinaritra fitariana fanahy-masina hoe omeny le teny tompony antsika tsirairay avy. Kolosianina toko faharoa andininy faharoa dia izao no voasoratra. Mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny hareny fatokiana be amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara. Verina indray izy eo. Fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy. Vavaka napetraky ny tompo zaza hoe fahalalana tsara. Amen. Dia raisina ihany Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Fa i Jesosy misy iray no miteny eto. Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Dia izao no voasoratra. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fanirana. Izao ny fiainana mandrakizay. Inona le fiainana mandrakizay rehefa lazain'i Jesosy? Dia ny mahafantatra
mahafantatra. Ny izao fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao. Izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Hitanao tsara izay hoe fahalalana. Le fahafantarana izay ny vavaka nataony Tompo. Fa ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Izay dia zavatra misy teo. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Ka dia mitovy amin'ny Paoly ihany koa izay dia tena izay koa ny angatahana hoe mba hitombo hisokatra ny masom-panananao hanala ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, hanala ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay tenin'Andriamanitra indray isika Filipianina toko fahatelo. Filipianina toko fahatelo. Dia izao indray no voasoratra ao. Andiny fahavalo. Filipianina toko fahatelo andiny fahavalo. Dia izao no voasoratra. Eny tokoa fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany hatsara ny fahalalana ny Kristy Jesosy Tompo. Averiko a. Ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany hatsara ny fahalalana ny Kristy Jesosy Tompoko, izay naretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hazoako ny Kristy. Ny apôstôly Paoly indray no miteny eto, ary tenenin'ny Paoly dia izao, raha miresaka momba ny Paoly izy izao nataony. Le Paoly taloha no resahana. Paoly taloha dia fariseo. Paoly le taloha dia nianatra momba ny boky lalàna, ary anisan'ny nahay satria nianatra teo ambany soka Gamaliel kosa izy. Taranetiny Benjaminity, niforana tamin'ny andro fahavalo, izany hoe olona nikoizana, olona nolobolo, olona diplômé, olona tena nahay. Raha teo mason'ny olona, teo amin'ny fiarahamonina, dia olona tena nahay tsy isika any. Fa rehefa teo anatrehan'i Jesosy izy dia zéro. Rehefa teo anatrehan'i Jesosy le sôly dia zéro. Azonao ve zany? Na teo ary zany, CV-any zany. Na teo ary zany hoe maizy azy any sôly zany hoe tantaraina teo daholo fa rehefa kay tena rehefa noharina teo akaikin'i Jesosy le izy dia zéro Jesosy. Izay natonga ny sôly nidarabona teo amin'ny lalan'i Damaskosy. Satria nanenjika ny fiangonana io, nanenjika ny mpianatra Jesosy io. Ary rehefa nanenjika ny mpianatra Jesosy io tena nanome fahazahoan-dalana hisamotra ny manam-pahefana ary izy tena nisamotra ary namono. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy teo an-dalan'i Damaskosy izy dia nirodana, dia nianjera. Dia teo no nanomboka nahitany maizina tanteraka izy fa nahitany mazava izy rehefa avy eo. Teo amin'izay le sôly lasa tonga Paoly. Satria fahalalana amin'ny maha-olombelona, setreretin'ny olombelona ho zavatsoa amin'ny olombelona, zava-Paoly eo anatrehan'Andriamanitra. Dia teo amin'izay Paoly no teny hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra. Ataoko fahatiantoka izany hoe ny fariseo hoe mahay ny lalàna rehetra hoe taranaky ny Benjaminity hoe voafora tamin'ny andro fahavalo hoe tsy mahavotsy izany, tsy mitondra fiainana izany, satria lavitra an' Jesosy, satria tsy mifantoka amin'ny Jesosy, satria tsy miorina amin'ny Jesosy. Dia ozy hoe ataoko fahatiantoka izany, fa ny tiako fantatra dia ny fahafantarako an'i Jesosy. Ny tiako fantatra ozy dia ilay Jesosy io mihitsy, ka tsara be ny mahafantatra an'i Jesosy. Izay zany zavatra mpolehidirantsika amin'izay zany zao hoe noho ny fioarany hatsara ny fahalalan'i Jesosy fahalalana Jesosy dia ataony taimboraka ny zavatra rehetrarehetra. Toizako indray zany le fianarana teny voalohany hoe ringana ny oloko noho tsy fisian'ny fahalalana. Raha zavaiko bebe kokoa iny dia izao, ringana ny oloko noho tsy fahafantarany an'i Jesosy. Zay le izy. Satria ny fahalalana an'i Jesosy ny tiana apetraka amintsika tsirairay avy. Ny fahafantaranao an'i Jesosy ny tiana apetraka amin'ny tsirairay avy ary mitondra voka ho anao iny fahafantaranao an'i Jesosy iny. Fa zay ka tonga amin'ny Paoly teny avy eo hoe ataoko fahatiantoka, ataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra, fa tsara be ny mahafantatra an'i Jesosy. Halleloia. Tsara be ny mahafantatra an'i Jesosy. Dia dao arikitra amin'izay tsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe tena manery anay dia ny hafantaranao an'i Jesosy. Lalànao marina an'i Jesosy. Manery anay dia anao tsy voafitaka, tsy voafandrika, ka heritreritra ianao hoe ao amin'ny lalan'Andriamanitra, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ao amin'ny zavatra araka ny tenin'Andriamanitra, nefa tsy ao ianao. Nefa tsy ao ianao. Hifidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra io,
Ny olona miditra any dia ny olona miaina ao anatin'ny fanetretena. Ny olona miaina ao anatin'ny fanetretena, tsy olona mirehareka, tsy olona mizaozao, tsy olona mihevitra ny tena no zavatra. Zay zavatra anankiray mifanohitra misy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny eto amin'izao tontolo izao ianao dia ny anaranao no tianao halaza. Raha eto amin'izao tontolo izao ianao dia ny tenanao no tianao hita. Marina sa diso? Fa raha miditra ao amin'i Jesosy ianao, tsy hita intsony ny tenanao. Raha miditra ao amin'i Jesosy ianao, tsy tenanao intsony no malaza. Raha miditra ao amin'i Jesosy ianao, tsy ianao intsony no hita. Alleloia. Satria rehefa tonga ao amin'i Jesosy Kristy ianao, ambany dia ambany mandohalika. Manetry tena ambany dia ambany. Fanetretena ny zavatra tena tiana apetraka amintsika voalohany. Ringana ny oloko noho ny fireharehana. Ringana ny oloko noho ny fizahozahoana. Mihevitena ho zavatra izy, mihevitena ho matanjaka izy, mihevitena ho mahay izy, mihevitena ho tsy mila an'izan'izy izy. Fa tsofin'Andriamanitra ny fofona iny indray fotsiny ny olona dia ringana. Tsofin'Andriamanitra ny fofona iny fotsiny ny olona dia ringana. Tsy fantatra hoe tantaran'ny Job. Isan'ny tsy mahalala tantaran'ny Job. Malala daholo zany. Fa i Job io dia nanan-karena farak'izay nanan-karena tany amin'ny tany tatsinanana tany. Ary i Job io dia tsisy zavatra nampahory azy. Ary i Job io dia lazain'Andriamanitra hoe olona marina. Tsy hitanao hoe Job mpanompo kosa izy. Fa zavatra nisy tamin'izany fotoana. I Job rehefa nanao fanatitra, raha te hanontany masy hoe fa nanina moa Job io ny lasa ny fahaizan'Andriamanitra ohatran'io. Job ozy izy dia olo marina. Ifentanao hoe Job mpanompoka. Dia ozy ny devoly matsain'Andriamanitra hoe io ijanonan'ny Job io nge dia zao hoe tahinao izy, manana ny haniny izy, manana ny fananana izy, manana ny fiompiny mandeha tsara izy, manana ny businessny mandeha tsara izy, manana ny vady aman-tsarany izy, dia tahinao izy dia mandeha tsara zavatra rehetrarehetra ataony. Fa tia kely eny ireo zavatra rehetrarehetra ozy izy raha tsy ala aminao izy. Indray mandeha ao anatin'ny ray andro, maty daholo zanak' Job. Mbola teo ny tantara avy eo, potika daholo ny fananan'i Job, rava daholo ny fananan'i Job. Satria Andriamanitra ny tompon'ny fahefana, Andriamanitra ny tompon'ny teny, fa tsy tsika velively. Ary zavatra nisy raha mijery ianao amin'ny fiainan'i Job dia zao. Job rehefa nanao fanatitra, fankatahana famelan-keloka, fisoronana, tsy mba nanao anazy mihitsy izy, fa ho an'ny zanany, ho an'ny hafa. Job zany eritreritra izy efa tsy mila an'izay intsony. Nisy fireharehana ihany tao, nisy fiheverana tena hoe efa ho zavatra tao. Ny fanetretena ny tena tiana apetraka. Ny fanetretena, ny atao hoe fanetretena dia fanekena anao mitsinitsiny. Ny atao hoe fanetretena, na eo ara ny fahasoavana azonao, na eo ara ny fitahirana omenanao, na eo ara ny atao hoe toerana omeny tomponao ianao ao anatinao tena mahatsapa foana tsinitsinina. Tsy afaka iverana zany voalohany indrindra, fa toe-po ao anaty hoe tena tsy mireharenao hoe. Tsy mireharenao hoe tena Andriamanitra ao romaninao hoe ina moa zavatra azonao ka tsy nomenanao. Ka raha nomenanao hoe maniny ianao ohatrany tsy nomena fa to mirehare. Fa na ny rivotra iainanao, na ny fahalalana anananao, na ny fananana anananao, na ny toerana izay misy ianao, na ny fanorenana vitanao, dia fantaro fa raha tsy Andriamanitra nanome alalana sy ny tanao nanatsotra ny tanana tsy azonao zany. Dikan'izay izay te hirehare, dia ao hirehare amin'ny fahalalany ao izy Jehovah. Ny fanetretena dia ny fanekena hoe Jesosy no tompo, Jesosy no Andriamanitra, avy any aminy zavatra rehetrarehetra fa tsy avy amiko. Halleloia. Zavatra misy toriana aminao matsy amin'izao fotoana dia izao, ianao ny tsara be, ianao boisa, ianao ilay mahery indrindra, ianao ilay tena mpanjaka eto tany. Fa zao no nambaran'ny tenin'Andriamanitra tiana apetraka amintsika tsara. Be da be lasa manao zany dia lasa mirehare avy eo. Ary lasa manararoatra olona avy eo, lasa mampanompo olona avy eo, lasa manandevo olona avy eo. Fa Jesosy Kristy dia niteny an'izao lazaiko antsika tsara. Raha izatompo arozy izy manino? Manasa tongotra anareo dia ahoana? Maika ve ianareo tsy hanao takan'izany koa? Maika va ianareo tsy hanao takan'izany koa? Izatompo ara manasa tongotra anareo. Afatra ty apetraka antsika tsirairay avy izay any amin'ny tany fivavahana misy antsika any, any amin'izay toerana misy antsika any, ho amin'izay mpanompon'Andriamanitra ihany koa, mety mandre an'izao teny izao ka manaraka ny diavatra ity. Fa zao no nambaran'i Jesosy. Ny zanak'olona ozy izy tsy tonga mba hotipolo, fa tonga mba hanompo. Halleloia. Ahoana tsara hoe
ny zanak'olona tsy tonga mba hotompony fa tonga mba hanompo. Izy ho voalaza io Jesosy Kristy io. Ka ahoana amin'izao fotoana izao misy mpanompon'Andriamanitra mampanompo olona? Ahoana amin'izao fotoana izao misy mpanompon'Andriamanitra mangeza olona ao anatin'ny trano fivavahany ao? Takiana lavy ty rakitra maraina to andro hariva, takiana lavy ty rakitra andro alahady ho rakitra firy-vatana ety anoana ety, takiana lavy ty adidy sy asa fanompona rehetrarehetra ty. Ary lazaina fa raha tsy manao an'izay moa tsy voatahy. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana, tsy ny fanomezanao rakitra ny tena hoe azonao fitahiana, tsy ny fanomezanao fananana hoe omeo dia ho tahina ianao. Tsia, tsy zay hitahinanao. Ary tsy ny fanomezanao ny vola mankarena sy ny fanananao hoe avoasoratra ny anaranao any an-danitra. Tsia, fananome fahazato faharivo eo ary ianao. Tsara ny manome, mety ny manome, ary mahafinaritra ny manome. Fa zao tsy zay nazona fiainana mandrakizay, tsy zay nitahin'Andriamanitra. Io Andriamanitra Jesosy Kristy io tsy anaovantsika jackpot io. Jesosy Kristy io tsy anaovantsika hoe dongo tapa Jesosy dia mba andoha herana. Mody anao rika mba omeko 5 000 ariary ike Jesosy androany. Izy fe tsy amiany 50 000 ariary anavy io. Zay ny le politika atsika amin'ity fivavahana ty e. Omeo ny ampafolony, rehefa omenao ny ampafolony mahazo be dabe ianao rehefa avy eo. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Ao amin'i Jesosy Kristy ry havana malala, tsy misy resaka fahafolony tsony. Ahoana hoe? Ao amin'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ny resahana, le mpanjaka sy tompontompo. Tsy entinao makary amin'ny, raha miresaka Jesosy Kristy zany, tsy entinao makary amin'ny Malaky, le teny filamatra an'le mpakadimina hoe eto ao amin'ny trano firaketako ny falatitra izaho toetra amin'izany ahfa raha tsy voaky ny varavaran'ny lanitra ary angotrahako fitahinana manana ampiampy aminao. Tsika tsy any amin'ny Malaky intsony. Tsy haitsika? Tsy any amin'ny Malaky intsony tsika. Tsika efa aoriana ny azo fijaliana. Halleloja! Ary rehefa aoriana ny azo fijaliana tsika dia ambanin'ny fahasoavana. Ary rehefa ambanin'ny fahasoavana tsika, tsy herinao, tsy nitanjakao ny tahinanao. Tsy miherinao, tsy nitanjakao ny anasoavana anao, fa fahasoavana. Ny atao hoe fahasoavana dia zavatra tsy mendrika nefa nomena. Ohatra misy olona voafonjy. Rehefa voafonjy io olona io marina misy nampidirana azy afonjy satria zao ny eloka nataony. Kanefa noho le fahasoavana antsoina hoe grasy dia avotsitra izy, avelany izy. Satria misy an'izay grasy zay. Tsy miankina amin'ny nataony fa miankina amin'ilay manome an'ilay grasy. Alleloja! Ary zay koa tsika ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tsy miankina amin'ny nataonao fa miankina amin'ilay nahary. Tiany fotsiny ianao dia navelona. Tsika rehetrarehetra reto nge, raha isain'Andriamanitra ny famotantsika, raha isain'Andriamanitra ny zavatra nalehantsika, ny zavatra tenentsika, ny zavatra ao am-pontsika, zavatra ao an-tsaintsika ao, tsisy miditra fatsakany lanitra na ray ary. Fa noho ny fitiavany amin'izay hoe Andriamanitra ny fahasoavany zay, dia ozy hoe marina tokoa fa reo no nataonao, reo daholo izy rehetrarehetra reo. Taty ianao nanao an'izao tamin'ny 1972, tamin'ny 1985 ianao namono olona, tamin'ny 1993 ianao tena nisy an'ity kolokolo matsiravo ity misy nataonao, tamin'ny 2000 ianao nanodikodom-bola sahala amin'izao nataonao daholo reo. Fa rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy ianao, tsy mampirisika anao molanao ratsy akory ty zavatra teneniko ty fa rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy ianao dia hoy Jesosy hoe reo daholo nataonao. Fa dao ianao avianao aty amiko aty, avianao aty amiko aty, atoron Jesosy, reto ny nataoko anao. Dia inona ny atoron Jesosy ianao? Izy nombona teo amin'ny azy fijaliana. Izy ny fatsihana teo. Asehony ianao izy ny tomany, asehony ianao izy ny satroana tsiro, asehony ianao ny rano latsaka teo, asehony ianao izy tsemboka dia lasa rà, asehony ianao izy ny rorana, asehony ianao izy ny kapohana, asehony ianao izy ny latsaina, asehony ianao izy nombona teo amin'ny azy fijaliana. No reo nataonao rehetrarehetra reo, zany nakery ambony azo fijaliana amelananao. Ka raha tokony hatra ny famezanan'Andriamanitra ianao, tsy nakany aminao tsony io, fa nasarakany amiko. Halleloja! Inona nataonao tamin'izay? Nandoa rakitra ve ianao? Nandoa fahafolo-karena ve ianao? Niditra mpampianatra sekoly alaty ve ianao? Niditra président STK ve ianao? Niditra filoam-piangonana ve ianao? Niditra pastera ve ianao? Tsia! Fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy amin'ny asa izany, fa andrao izy ireare. Halleloja!
tsy avy amin'ny asa fanao izy ireare io asa io mampireare bac plus 5 en théologie théologien bishop révérend pasteur apôtre prophète des nations ho avy ny prophète des nations fa homany ny kisa homany ny omby ho avy ny apôtre fa homany ny fanana rehetrarehetra Jesosy Kristy raha tonga teto an-tany lazaiko anao apondra ny tegena Jesosy Kristy tonga teto an-tany apondra ny tegena ary zay lazaiko zay hoe ny apondra raha mbola nindrano mahafatsy anazy ilazako anao Jesosy io nanenty tena ary fanetreteny io raha lasaina bavy hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fieboebona mialohan'ny faharavana fa ny fahasoavana ny fanetretena mialohan'ny fisandratana halleloia te hiakatra any an-danitra ve anao te hiditra mifatsaka ny lanitra ve anao varavarana atoroko anao lakile atoroko anao fanalahidy atoroko anao miaina amin'ny fanetretena halleloia fa zay manetretena no asandatra halleloia aza manaiky ataon'olona ho Andriamanitra aza manaiky ataon'olona osy Jesosy Jesosy tia miteny ary afaka marinao zavatra teny mato nefa zao tontolo zao sy dia miteny anao hoe directeur ianao fa nareo izy aza manaiky antsona directeur halleloia ahoana zany mety be directeur nefa tsy zao fa baiboly no resahantsika ary mipetraka atsasy dia tena teo amin'izay zay teo lehibe aminareo aokomparompony izy rehetrarehetra aza miantso olona eto an-tany hoe rainareo tsisy hoe mpamparay masina zany atokoa zay raha nijehana anazy dia raisitsika baiboly dia sokafatsika zay voasoratra ary Andriamanitra tokony ekena mihoatramon'ny olona vano mila akifitisa Andriamanitra raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy manompony Kristy ary anao miteny hoe mpamparay masina mety eritreritra anao man'le hoe any ary le fa misy be da be koa mpamparay masina any amin'ireo entreprise évangélique reo be da be koa mpamparay masina ao fa tsy alearia foana tenenao fa ao mpamparay masina be da be ao maka ny volanao fotsiny maka ny fanananao maka ny arenanao ary misy koa maka ny vatanao tena maro zany lazaiko anao zany tsy vazivazy ary tsy mia am'zany fa tena zava-misy zany satria be da be ny mpangalatra sy jiolahy be da be ny mpangalatra sy jiolahy aoka hore tsara eto fordofany fa ny mpanjaka dia Jesosy Kristy halleloia ny raiko mandrakizay dia Jesosy Kristy hoy Jesosy Kristy hoe mivavaha toy izao nareo dia ina le vavaka nampianarin' Jesosy rainay zay aizy any an-danitra ozy izy fa sy miteny izy hoe rainay zay ao amin'ny omana eo amin'Andriamanitra ao na hoe rainay zay manao fitaovam-pivavahana isan-kalahady any am-bobao zay ma tsy misy taona manao fitaovam-pivavahana any am-bobao dia zay koa manao fitoriana hoe miomana miona amin'Andriamanitra ao mivavako izao nareo Jesosy rainay zay any an-danitra halleloia napetraka Jesosy tsara ny famarinana raha lazaina vavy be da be ny olona andevo amin'ny fivavahana ity raha tena hoe fitahan'olona fa fahasoavana verina lele fahasoavana teo fanetretena teo ary zao mahafinaritra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 5 dia ozy tenin'Andriamanitra hoe teo amin'izay lele miasa ny ota no naninona ny fahasoavana tombolavitra ny fahasoavana tombolavitra ny fahasoavana zay le fahasoavan'Andriamanitra zay le famonen'Andriamanitra ary tsy miovy io fa zay ny famarina ny tenin'Andriamanitra ny fahasoavana namonjenanao tsy avy amin'ny asa fanao izy ireare fa fahasoavana namonjenanao noho izany tsy misy tokony ireareana tsy misy tokony eboebona tsy tokony misy tena hoe ametrahanao olohany ianao ary tena mahatsiravina sy mampalahelo eto Madagasikara dia misy milaza fa izy misy no Andriamanitra izy misy no Andriamanitra ka rehefa izy no Andriamanitra dia izy no atonona dia ivavahana dia enona dia izy ny lanjaina ohatra milaza mpanjaka tsy baiboly zany tsy tenin'Andriamanitra zany tsy araka tenin'Andriamanitra zany fa fanetretena napetraka Jesosy ary nampianatra Jesosy raha ny lalan'i Jesosy ny andehananao dia zay tokony ho apetraka ao
Zay tokony iananao mianao ny fanetretena. Ary zavatra tena napetraka amintsika dia zao teny voantorianao many izy ty amin'ilay hoe raha ny olo izay nantsona amin'ny anarako no avy inona ny condition voalohany ao anetretena. Tantara faharotoko vafito amin'ny dimy faefatra ambin'ny folo. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no ho avy anetretena. Condition voalohany napetraka ao tompo. Dia any farany any dia ozy izy hoe amelan'heriny ary anasitrana ny tany. Amelan'heriny ary anasitrana ny tany. Manimba zavatra tompoko ny religion. Manimba zavatra tompoko ny fombafomba mpivavahana. Manimba zavatra tompoko ny resaka fahalalana ara-tsaina fotsiny fa tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ilaina ny manaja ny olona, ajaina ny zoky olona, ajaina ny fotsivolo, ajaina ny ray aman-dreny, ajaina ny olombelona rehetrarehetra. Fa miaino anatin'ny fanetretena amin'ny fiainana rehetrarehetra. Fa misy ny manambaka, misy ny mamitaka. Hoy Jesosy Kristy, zay te ho lehibe aminareo mino. Zay te ho lehibe anareo no aoka ho mpanompony izy rehetrarehetra. Zay te ho lehibe aminareo no aoka ho mpanompony izy rehetrarehetra. Zay manatsofona mety miaino, aoka izy amin'izay lazay ny fanahy fiangonana. Fa ringy anany oloko. Zavatra misy mantsy dia zao. Avy avany ilay olona amin'ny enta-mavesatra rehetrarehetra. Trosa tsy voavaha, vady maditra, asa tsy mandeha amin'izay loniny, fahasalamana tsy milamina, fiainana mikorotana. Mitady vozy izy, mitady famonjena izy. Tonga amin'izay ilay ambaran'i Jesosy hoe tandremo, fa misy eo aminareo lay ambodi fa manino, mitafy volon'ondry fotsy. Jesosy ne dia efa nilaza izay, atao anaty baiboly koa zay, zay anamarina. Atao anaty baiboly koa zay. Zay mahatonga anao miteny hoe apetraka araka ty ten'Andriamanitra ty. Tandremo ozy izy, fa misy ho avy ao aminareo mitafy volon'ondry fotsy fa ambodi ao anatiny. Ny ambodi zany lazaiko anao fa ny ambodi zany voetsy amin'ny lapan-tanana etsy fotsiny misy asa dia efa entiko zany. Manimanitra asa. Dia be da be amin'ireo entreprise mpivavahan'ireo. Tsy ny amin'ny lazan'izay fa zay ny famanina ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra mampiteny amin'izay. Ambodi. Ambodi fa mitafy volon'ondry fotsy. Tsy sotomoko mihitsy zay teniko zay. Zay famarina ny tenin'Andriamanitra. Ary Jesosy mihitsy no miteny an'izay. Be da be ny ambodi mitafy volon'ondry fotsy. Dia inona nataon'ny ambodi? Ay, misy problema ny asanao. Misy problema ny vadinao. Manahirana ny fiarahamonina vadinao ohatra ny maditra be izy. Misy problema ny zanakao. Misy problema ny asanao. Misy problema ny fahasalamanao. Tongavy ianao amin'ny alahady. Tongava fa misy délivrance sama-tantsaka. Tongava fa tonga dia vava-karikaretina nataonao. Tongava. Fa rehefa tonga eo anao tsy tonga fotsiny. Hoento ny vola. Hoento ny rakatra. Hoento ny ampavoly-karena. Raha misy fiara hoento ty fanaovana asan'Andriamanitra. Raha misy trano malalaka ao anao anaovantsika fivoriam-para. Tonga dia mitahina ianao izany rehetrarehetra. Oh, reo olona. Zany ve ny hitahinanao? Zany ve ny arasoavana anao? Be da be ny olona efa niona taminay, ary olona efa resaka taminay. Fa ho fitaka noho izany. Tsy lamina ny tokantrano, ny vady tsy niova, ny zanaka tsy nijanona naditra ihany, ny fahasalamana tsy nia tsara, ny asa tsy nilamina, vola lany tany amin'ny le lazaiko anao teo. Ny fiara lasa tany, ny trano lasa tany, ny volamena nanaraka. Ary mampalahelo dia zao, ny rehefa tonga any izy misy ohatran'ny hypnose, azonareo? Misy ohatran'ny hypnotisme mihitsy zany. Lazaiko anao ny zavatra misy mantsy dia zao. Ny fanahy ratsy dia misy, ary ny fanahy masina dia misy. Ary ny fanahy ratsy io rehefa mitoetra amin'olona anankiray dia afaka manao manipulation io. Ary zay mahatonga ilay teny hoe voapetaky ny vy mamay izy. Tsy haintsony hoe fa lalana tsisy ny ety atao an'ity. Tsy haintsony hoe fa zavatra tsisy ne zao atao zao, fa voapetaky ny vy mamay. Ohatran'ny hoe tratran'ny hypnotisme. Zay rehefa kely ianao hoe zareo olona hypnotisé zany. Fa ny olona anankiray rehefa hypnotisé tsy tokony tena antsony io. Zatra hitako anankiray ato anaty vidéo rehefa misy olona anankiray hypnotisé dia zao. Ny hypnotisé ny hypnotiseur ilay olona. Amin'ny andro alina, ao anatin'ny atsika mamirifiry, tsy haiko hoe firy degré, moins de 0 degré, fa rehefa antely ny hypnotiseur hoe dary ianao mitsofoka ao anatin'io piscine io, dia milete ao dia mandeha anao. Tsisy fandavana,
tsisy fanoherana tonga dia lasa fotsiny dia olona dia nita tao anatin'ilay piscine dia netika tao satria hypnotisé. Fa rehefa hypnotisé izy tao anatin'ilay piscine teo ilay hypnotiseur vao kitika anazy ohatr'izao teo vao tonga saina aloha hoahaza tena lasa tao anatin'ity piscine ity satria hypnotisé izy. Tiako lazaina aminao ny fahamarinana tenin'Andriamanitra ary fahamarinana zava-misy hisokatra amin'ny masonao fa misy ataoko hoe tena sorcier famody mpanompon'Andriamanitra. Misy tena hoe nandray ositra amin'ny resaka famitahana olona tsy haiko avy any Nigeria, avy any Cameroun, avy any Congo, avy any Afrique du Sud, tonga eto Madagasikara eto androva fotsiny, amitaka fotsiny, anambaka fotsiny, ary mamina zay ositra zay any amin'ny Malagasy hafa. Dia vao fitaka ilay olona rehefa avy eo, ringana ny oloko noho tsy fisian'ny fahalalana rehefa avy eo, dia efa jamba ny masony, efa voaromba ny fananany, efa voafitaka izy, efa azo ny areny rehetrarehetra, efa hatramin'ny ankohonany araravo. Satria tsy niaona tamin'i Jesosy izy, fa niaona tamin'ny goroa, niaona tamin'ny ambodimy tavolon'olo fotsiny, niaona tamin'ny mpampianatra satroka, niaona tamin'ny mpaminany satroka. Dia everiny fanovolana no ahavonjy azy, everiny fanomezana fananana no ahavonjy azy, everiny fanomezana zaozao ny ahavonjy azy. Tsia zay no ahavonjy azy. Zay ny azon'ny famonjena, fa fahasoavana ny namonjena anao. Mampalahelo koa dia zao, misy milaza mizany tantara aminay mihitsy hoe any amin'ny trano fivavahana any izy tonga ao izy misy volany aminy. Entanina amin'izay anao rehefa avy eo, entanina, misy efa spesialista amin'ny fanentanana ny amony aty. Dia spesialista io zany efa anao zay alokafana amin'ny poketra anao, efa anao zay alokafana fotsiny any am-posinao dia lasa amin'izay ny fanentanana, lasa amin'izay ny fanentanana. Zay manana 10 000 ariary manatona amin'izay, zay manana 50 000 ariary, zay manana 100 000 ariary, ary ny plasy ara dia efa voatokana mihitsy hoe zay 10 000 ariary dia eto mipetraka, zay 50 000 ariary dia eto mipetraka, zay mihoatra 100 000 ariary dia eto mipetraka. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Zany zavatra zany misy any Afrika sy any ivelany any, zany zavatra zany misy ato Madagasikara ihany koa. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana satria tsy miorona amin'ny Jesosy intsony ilay filazantsara, fa miorona amin'ny mamona. Ny ten'Andriamanitra nefa dia milaza tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo, fa na Andriamanitra na vola ny tombonareo. Ka iza ny tombonao? Sokatra ny masonao androany, any amin'izay trano fivavahana misy ianao any, any amin'izay toerana misy ianao any, sokatra ny masonao androany. Ary ampahafantarina tomponao hoe iza ilay tena mpiandry tsara, ary iza ilay mercenaire. Fa beta be ny mercenaire, beta be ny mpangalatra sy jiola, beta be ny amrova fotsiny. Dia tantaraiko alelazaiko anao teo hoe tonga tao an-trano fivavahana izy nisy vola. Voaka tao an-trano fivavahana izy tsisy vola tsony. Lasa nianso ny olona tany an-trano izy. Mala taxi aty zay fa na freanaire tsisy tsony. Fa lasa izy freanareo, lasa tao am-piangonana daholo. Lasa tao daholo. Ary koa lerak'ira zay hoe na Nestlé tokony ataony zanako sakafo maraina ary tsy hananako tsony, fa lasa tany amin'ny fahafolo-karena daholo ny voly. Fahanetretena tsy manompo an'Andriamanitra sy mamona, tsy ho amin'ny fitiavam-bola, tsy ho amin'ny fitiavana ny tena, fa fiorenanao amin'i Jesosy. Inona ny vahaolana? Raha tsy mibebaka ianao tsy hiditra fanjakan'ny lanitra. Halleloja. Raha tsy mibebaka ianao tsy hiditra fanjakan'ny lanitra. Firifiry fitoriana fahelinao, aiza ny toeram-pivavahana alehanao, aiza ny fikambanana misy ianao, miorona ny fibebahana ve ny teny torianao aminao, miorona ny fibebahana ve ny teny zarainao aminao, fa tsy miovy io tenin'Andriamanitra io. Omatsy an'io ary manak'izay. Jesosy Kristy raha tonga teto tany ka nitory ny tenin'Andriamanitra, dia hoy Jesosy ny mesasy voan'ny Jesosy hoe mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Niorona tamin'ny fibebahana ny mesazin'i Jesosy. Ijaona mpanao batisy ny anolanana an'i Jesosy, ka rehefa nitory ny filazantsara dia ny mesazy napetraka Ijaona mpanao batisa dia hoy Ijaona mpanao batisa hoe mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Halleloja. Ary rehefa nilatsaka ny fanamasina tamin'ny apôstôly, tamin'ny andro izay nilatsahany fanamasina ka niakatra ho any an-danitra Jesosy, nanohy ny asany mpianatra, dia ny mesazy napetraky ny zanak'Andriamanitra, napetraky ny apôstôly tamin'izany dia hoy izy hoe mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tsy miovy io nanomboka tamin'izany ka hatramin'izao, fa avilin'ny olona izy amin'izao fotoana. Tsisy miresaka fibebahana aminao zany tsony anie. Raha anatin'ny concubinage ianao tsisy miteny ianao, nefa concubinage zany fahotana. Inona natao concubinage? Tsy vita vody ondry ianao, tsy vita soratra ianao, tsy vita ninninona ianao, fa miara-mipetraka amin'io lehilahy io, miara-mipetraka amin'io vehivavy io. Raha amin'io fotoana io Jesosy mitonga midy aminao ny lanitra.
Raha amin'ny fotoana itsy, raha amin'izao fotoana izao Jesosy tonga eny aminao anaty, tsy hita fiakatra ianao, satria ianao mijangajanga ianao. Ary mijangajanga tsy miditra amin'ny fanjakana lanitra. Na mpikambanao anaty fisapana ary ianao, na manao asan'Andriamanitra ary ianao, na manao asa fanompona ary ianao, na tena hoe nafinaritra be ary ianao, na dia hoe tia pastera sy madidana ary ianao, raha miainao anaty fahotana ianao ka tsy mibebaka mazava ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Mazava ny tenin'Andriamanitra, tsy miditra fanjakana lanitra ianao. Fa réglé ny fiainanao, mibeba ianao, raha ianao miainao anaty concubinage, angatao any amin'ny ray aman-dreniny io vehivavy io. Raha lehilahy ianao, dia hoento izy any an-trano avy eo hovadinao, ary dia misoraty ianareo. Fa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zay kely dia mampikorotana e, dia mampikorotana tsinona dia zao. Ary amin'izany raha lehilahy dia andao iray sy ny reny ka hikavana amin'ny vadiny, ary dia honofo iray ihany izy. Zay no ordre divin, zay ny rindra araka ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izany raha lehilahy dia andao ny ray sy ny reny. Zay andao ny ray sy ny reny. Veloma ry dada, veloma ry mama, fa andeha oaiza hikavana amin'ny vady, ary dia honofo iray ihany izy. Hikavana amin'ny vady, zany hoe efa mahaleo tena, zany hoe efa manana asa, efa manana fidiram-bola, efa mahaleo tena, mandao ny ray sy ny reny, miditra ho amin'ny fanambadiana, mikavana amin'ny vady. Atao ny fomba araka ny tenin'Andriamanitra, atao ny fisoratana, satria ny fahefana misy dia soro-tenan'Andriamanitra, dia misy la misoratra eny amin'ny fanjakana ianao. Dia vita zay vao hoe honofo iray ihany izy roa. Rindra ny tokantrano ao anatin'izay. Iny zay 1, 2, 3. Amin'izany raha lehilahy dia andao ny ray sy ny reny 1, hikavana amin'ny vadiny 2, ary honofo iray ihany 3. Tsy miovy io, tsy azo avadika io 1, 2, 3. Zavatra misy amin'izao fotoana mikorotana, mikorotambelona. Lasa 3 vao 1, zay vao 3 vao 2, zay vao 1. 3 vao 2 vao 1. Nafarety tamin'ny fotoana nandehananay nandeha namangy maro tany amin'ny lalaonezana sakafo. Manatona ny olona mitaraina. Noana, miaraka amin'ny zazakely, vehivavy, daholo ny ankamaroany, dia nanontaniako fa aiza ny dadany reny zaza reny? Tsy eo dadany. Fa aiza ny dadany? Tsisy dada. Fa hoana tsisy dada? Tsisy dada ka? Tsisy dada fotsiny. Fa hoana nefa misy zazakely? Tsisy dada. Ringana ny oloko ny tsikisiny fahalalana. Dia zany no be da be any Amboasary. Zany no be da be any Behara. Ary tsy fantatra ohatry zany koa ny atao Fort-Dauphin. Fa ringana ny oloko ny tsikisiny fahalalana. Mikorotana, potika le fiainana. Potika le fiainana. Satria tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy araka zany io zavatra io, zany mila fampianarana hafa moa zany zavatra zany. Fa tiana tenenantsika hoe raha te hiditra fanjakana lanitra ianao, regleo araka ny tenin'Andriamanitra fiainanao, miainga amin'ny fibebahana io. Raha nanao kolikoly ianao, ok'izay kolikoly. Ok'izay kolikoly. Ataovy mandeha arak'izay lomony io sy resaka voly io. Eto anao mety tafavoaka foana. Eto anao mety mavitavita lalana ambany tany. Eto anao mety malalalala olona. Eto anao mety lavalava tanana. Fa ny caméra any ambony tsy maty. Ary ny caméra any ambony terao isika zao no ngezandrina sa mbola misy akoatra ny terany no mitazona mémoire. Fa ny ohatran'ny terany any enregistré an-daholo ny nataonao rehetrarehetra. Hita an-daholo ny nataonao rehetrarehetra. Tsisy hoe tsy zakan'ny ordinateur atsony dia tsy hita atsony raha ohatran'ny roapolo taona. Fa io nanomboka tamin'ny ianao vao teraka, ka hatramin'ny ianao amin'izao fotoana izao voatahiry ao an-danitra daholo ny nataonao sy ny teneninao sy zavatra rehetrarehetra nataonao, ary mbola hampamoany ianao amin'izay fanambakana nataonao olona. Mbola hampamoany ianao amin'izay fanambakana nataonao olona, amin'izay atao hoe tokony hatsara nomena ny olona tsy nomenao, amin'izay atao hoe tokony fanomezana fahalalana ho an'ny olona, ny terizina ho any aminao. Ny olona mety samy afaka daholo hoe tsy haiko hoe politisiany malalalala olona tafavoaka foana, tafavoaka foana, tafavoaka foana. Fa rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy mibebaka tsy tafavoaka izany ianao. Tsaray! Hainao le irazony lehibe mbolo tsaray ianao, tsisy azo ofenina any, tsisy politika na vola makarena. Fa zay vitanao tsaraina eto daholo. Vitanao tsaraina any daholo. Ka miainga ny fibebahana io. Miainga ny fibebahana io. Fa potika anie ty Madagasikara ty noho ny tsy fahamarinana e.
noho ny tsy fandehanana araka ny rariny e, noho ny tsy fitantanana ara-drariny e, noho ny fitiavan-tena e, noho ny fijerenany tena ihany ary tsy fitsonjovana ny vahoaka e. Io lalana avy any Antananarivo io manamatonga ny Fort-dauphin io, raha mandeha amin'ny fahamarinana ny olona, raha mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona, autoroute io. Ary tsisy hoe tsisy voly zany. Ny olona mandoa mividy lasansy a, mividy gazoaly efa misy entana tonga ao. Dikan'izay efa ampy ikarakarana lalana. Ny olona mividy entana misy etra ao, misy vola ao. Izao be da be ny mpangalatra, be da be ny mpamodikodina, be da be ny titena. Ary simba le vahoaka, simba le tanàna, simba le manodidina. Satria nahoana? Tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Ringana loko no tsy fisian'ny fahalalana. Tsisy mandeha amin'ny laoniny, tsisy mandeha amin'ny rary, tsisy mandeha amin'ny hitsiny. Fa zay tonga dia mangalatra, tonga dia mangalatra, tonga dia mangalatra. Mba tsy ianao zany. Fa raha manam-pahefana ianao tonga eto, raha manana toerana ianao tonga eto, raha manana andraikitra ianao tonga eto, mba olona mandeha amin'ny fahamarinana ianao, mba olona mandeha amin'ny fahitsinana ianao, mba olona tia ny hafana ianao, ary tia hanasoa ny hafa sy hanome ho an'ny hafana ianao. Fa zay dia davy ny tompo. Ary masabatra kokoa ny manome noho ny mandray. Tena hoe anana zay fitiavana an Jesosy zay ianao. Halleloja! Fibebahana, fibebahana. Hainao misy zany hoe Zakaios zany tao anatin'ny Baiboly tao. Zakaios zany a lehibe amin'ny mpamoriefo. Zany lehibe amin'ny mpamoriefo zany a ataoko hoe miliardera zany. Fa zany miliardera zany a tsapany hoe misy tsy mety, misy tsy ampy atao amiko ato. Lazaiko anao fa tsy ho an'ny olona mahantra ny fivavahana. Lazaiko anao fa tsy ho an'ny olona mahantra ty tenin'Andriamanitra ty. So dia reo vavaka any ambonireo ke sahirana raha miaina e. Ozy le hira zay. Hoe le fivavahana reo ho an'le olona sahirakirana reny. Fa za miteny aminao fa andao sy kafatsika ty Baiboly ty be da be ny olona mpanan-karena nanatona Jesosy tamy satria nila vonjy, nila fiainana. Fa tsy ho an'ny mpanan-karena, tsy ho an'ny olona mahantra zany filazantsara fa ho an'ny olona rehetra. Zany Zakaios zany polofo anankiray. Rehefa tonga tao amin'ny Jesosy io Zakaios io, andalo Jesosy. Zakaios fohy. Fa tena mainy tao anatiny mila mihaona amin'izany Jesosy zany a, mila mitady fahasambarana, mila mitady fiadarana, mila fahafianonana ato anatiko fa ananako ny vola, ananako ny arena, ananako ny asa tsara, ananako ny materiel, fa ohatra ny olona banga foana ny ato anatiko. Satria ny zavatra tsy mety tao. Rehefa nisy mety tao natao mihitsy azo natao, nianin-kazo izy nijeren'i Jesosy. Ainao zany nianin-kazo mihitsy izy tena mainka ny fijerevana an'i Jesosy. Vao ny olona tamin'i Jesosy izy ho Jesosy, midina faingana anao fa tsy maintsy miatrano any tokantranonao andro any. Midina faingana anao fa tsy maintsy mihaona aminao ary tsy maintsy makany tokantranonao andro any. Nidiny Zakaios dia nametrano an'i Jesosy. Rehefa tonga tao Jesosy, tsisy zavatra afaka nafen'ny Zakaios tao. Fa avetrany Zakaios dia niaiky. Ino ny atsasany fananako omeko malahelo. Zany atao hoe fibebahana. Ary raha misy azoko tamin'ny tsirariny, dia onerako avy efa treny. Raha milalàna, ny Torah, dia ny fanorenana, fanonerana, fanaovana ontra dia indroa ihany. Fa be loatra le fanenenana sy le alahelo amin'ny Zakaios dia nataony hoe onerako avy efa treny mihitsy. Avy efa treny mihitsy. Zay ny ilaina eto Madagasikara. Zay ny ilaina eto Fort-dauphin. Zay ny ilaina eto amin'ny firenena ity, olona bebaka dia manonitra zay azony tamin'ny tsirariny. Madagasikara zany le olona mpanan-karena zany a. Naiza tany alehanao, avaratra tsinana, atsimo andrefana, naiza manan-karena ty Madagasikara ty. Fa ny vahoaka eo amboniny eo mahatry. Mahatry eo ambony volamena, mahatry eo ambony safira, mahatry eo ambony émeraude, mahatry eo ambony chrome, mahatry eo ambony fasika, mahatry eo ambony ilmenite, mahatry eo ambony nickel. Satria nahoana? Korotana ny fiainana, tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Voaroba, voambaka. Tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Fa ringana ny oloko no tsy fisiny ny fahalalana. Zany le Zakaios zany hoe nibebaka rehefa tonga Jesosy. Ka za miteny amintsika tsirairay avy, toeram-pivavahana alehanao, fikambanana alehanao, raha vao tsy mifatoka ny fibebahana io, fa resaka vola, ahoana ny azona vola, ahoana ny azona rena, ahoana ny azona fananana be da be, ndana mitsoaka raha diditra fahasakan'andro ianao, tonga dia tombotra katoka, ndana mitsoaka miala tao, fa dangereux zany, taraiky ao ianao. Problemanao tsy misy dikany amin'i Jesosy miregle an'io, ary tsy voaregle ny rakitra sy ny vola sy ny dimy io, fa voaregle ny fibebahana io. Halleloja. Voaregle ny fibebahana io. Vady maditra ve? Vady mafiatoka ve? Vady tsy hitan'ny nalehany ve? Mibebaha fotsiny ianao efa tonga amin'i Jesosy dia milamina io.
Zaza tsy manora aman-dreny ve? Zaza manahirana ve? Fahasalamana tsy milamina ve? Asa mikorotana ve? Aretina ve? Manatona Jesosy amin'ny alalan'ny fibebahana. Dia hoy Jesosy hoe ambelany heriny aho ary anasitrana amin'ny tany. Tsotra fotsiny, tsisy vola lohanao eo, tsisy rakitra lohanao eo. Ianao maninona ny amin'ny fahotana, ianao maninona ny amin'ny faharatsiny, ianao miaiky ny fahotanao, ianao manaiky ho diovy Jesosy amin'ny rano, ianao manaiky ny fanjakan'i Jesosy fotsiny. Tonga zanak'Andriamanitra ianao, voavelany aminao, mandova ny fanjakan'ny lanitra ianao. Dia hoy ny voasoratra, raha ny zanany izay tsy nitazominy fa nomeny ianao miaraka nomeny ianao maimaim-poana. Dia inona toy e? Tsy omeny miaraka amin'izay ve ny zavatra rehetrarehetra? Azonao ve zany? Tsy omeny miaraka amin'izay ve ny zavatra rehetrarehetra? Inona ary olazaintsika ny amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra momba antsika izay iza no atohatra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy, eloha tsara, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Dia inona ny valiny? Tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana va ny zavatra rehetra? Halleloja! Inona izay zavatra rehetra izay? Io andohanao io, io mavakisainanao io, io manahirananao io. Zao tsy azo io raha tsy miaraka amin'ilay hoe nomena maimaim-poana. Mandeha ianao ny épicerie, dia tonga eo anao ny épicerie dia tena mameo gâteau a, meo gâteau siramamy, na meo gâteau mofo. Tsy taika ve mpivarotra hoe sikina koa ty gâteau dia davinao ty. Tsisy gâteau zany, rehefa ina vao misy gâteau. Rehefa nividy vao misy gâteau. Fa tsisy tonga dia omena gâteau fotsy zany, nividy aloha vao misy gâteau. Ka ianao rehefa nividian'i Jesosy tamin'ny rano ianao, ary ianao rehefa nanaiky an'i Jesosy ho mpanjaka ny fiainanao, mandeha ho azy gâteau be da be, miaraka amin'izay miaraka maimaim-poana, ary maimaim-poana hozy izy. Tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana va zavatra rehetra. Mafonja be zany teny zany. Omeny a, fa tsy hoe ampisamborona na hoe vidinao. Tsy vidinao miezaka ao ny fitahiana, tsy vidinao miezaka ao ny fahasoavana, tsy vidinao miezaka ao, fa omena miaraka amin'ny Jesosy maimaim-poana. Maimaim-poana, halleloja. Ka androany matsoringana intsony ianao, ary androany fanasilasy fahazavana anao ty fordofay any amin'izay rehetra lehanao. Fa raha mola misy mitetitetika aminao hoe resaka problemanao io ianao tsy mandofa volokare, problemanao io ianao tsy miditra am-piangonana misy, problemanao io ianao tsy manao rakitra misy, dia tenenao azy hoe raha Andriamanitra momba antsika, izy no atolotra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy, fa nomeny antsika, natolono antsika, tsy omeny amin'izay miaraka maimaim-poana va ny zavatra rehetrarehetra. Moa dia tampona ny vavany, tohizanao ny lalana. Halleloja! Satria fantaro ny marina, ianao tempolo ny fanamasina. Fantaro ny marina, ianao ny trano fanahy. Misy mantsy andeha hivavaka, andeha hitady an'i Jesosy, andeha ho amin'ny tranon'Andriamanitra hitady an'i Jesosy. Ianao ny tranon'Andriamanitra ke? Halleloja! Ianao ny tranon'Andriamanitra, ianao tempolo ny fanamasina, ao anaty baiboly koa zany. Ianao ny fonenan'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 7 dia miteny hoe Andriamanitra tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana. Tsy io trano ngeza be atao katedrala, atao tsara loko, atao feno voninkazo io akory misy an'i Jesosy. Tonga ny olona miesona fotsiny, matory. Satria tsy ao Jesosy, tsangana mipetraka, mihira, manao zao, remoka ihany, mandeha toloteny vao 10 minitra dia satria routine, tsy ao ny fanamasina, efa nialy Jesosy. Efa nialy Jesosy satria resaka volany ao, resaka didiny ao, resaka isan-keritaonany ao, resaka aladiny zaozaony ao, zay tsy napetraky Jesosy. Halleloja, azafady amin'ny teny izay. Tamin'ny andron' Jesosy rahalazaina mafy, tonga dia fibebahana, tonga dia louange, tonga dia ny olona tonga ao marary, tonga dia sitrana mivoaka avao. Ny olona tonga ao misy devoly mivoaka avao délivré. Ny olona tena hoe beaty sainao mivoaka avao izy tena maivana. Amin'izao fotoana ianao raha any amin'ny trano fivavahana, ka ao anatin'ny fombafomba, ao anatin'ny resaka vola, ao anatin'ny materiel, miditra ao izy mavesatra ny lohany. Mivoaka izy mbola mavesatra no ino ny lohany. Satria mavesarana didina izy hoe amin'ny herinandro timbianao anankefatra, timbianao 5 raha tsy lafinao ianao mihitsy mividy azy za tsy nahita Jesosy mivarotra be za tsy nahita Jesosy miteny hoe raha tsy lafinao iny dia alohanao tsy nahita an'izay tsy nahita andry Petera nanao an'izay na ry Jona sy ry Jakoba hoe timbie folony anareo, folony anao, raha tsy lafinao iny ianao mividy azy.
tsy nahita an'izany a. Ka raha tsisy azany ao anaty baiboly, atao ve sa tsy atao e? Halleloia. Ho fantatrao no marina nanafaka anao tsy mandevo. Halleloia. Tianao ve ten'Andriamanitra? Mbola misy ty raha misy raha mbola mazoto ianao. Anasika von'Andriamanitra ara tianareo a mbola hivezivezy matetika antsika. Fa hozy Jeremia hoe mandrodana, mamokotra, manjera ary mamboly izay tena tenin'Andriamanitra. Leo ngen'olona amin'ity fivavahana ity rehefa tsy Jesosy ny ao hoe tsy te hivavaka izany izy. Atao lamaody be ako. Atao tsy maintsy tena manao kravaty ianao sy palitao. Nahandro efa 44 degré ara dia palitao sy kravaty. Ho fantatrao ny marina dia marina afaka anao tsy andevo. Ny akanjo Jesosy tsisy nahalala azy hoe Jesosy io rehefa atao ao anatin'ny vahoaka tao. Fa ny ahafantarana hoe Jesosy io dia tsy maintsy name toromaty Jodasy hoe zay oroako ao izy. Ahoana ny ahafantarana anay hoe iza ny Jesosy? Tamin'izany zany tsisy fantatra mihitsy hoe 10 metra ity izao fa tovy daholo ny zalatao. Fa ny ahafantarana anazy a oroan'i Jodasy izy vao fantatra. Amin'izao fotoana miavaka be ny bisopy sy ny ray masina sy ny tariny hita be. Fa zay tena Andriamanitra hoe manetry tena mitovy avokoa. Ianareo rehetrarehetra dia mitovy avokoa. Alleloia. Teny aminao ve Jesosy? Mety mafimafy ny teny. Fa ho tena Andriamanitra ohatran'ny kanota ny teny, ohatran'ny marteau zany. Marteau zany nalaza ny ambavy tsy ana fisafosafoana fotsiny ohatran'izao. Rehefa aka marteau anao dia atao izay hikapohana izay. Dia misy ny tsy mazaka dia lasa koty. Ka atao hoana izay ny fahamarinana ho fantatrao marina dia marina na afaka anao tsy mandevo. Ny ten'Andriamanitra dia tahaka ny afo. Ny afo zany raha atao inona? Raha afo tsy anafana alao arivo any. Raha afo tsy amasaka arivo any. Raha afo tsy andoro arivo any. Fa matoa ten'Andriamanitra amin'ireo hoe tahaka ny afo. Dia andoro anao zay. Miala ny fitiavan-tenanao. Miala ny fireharehanao. Miala ny fizahozahoanao. Miala ny fitiavam-bolanao. Miala ny fanapakanao olona. Miala ny risorisinao. Miala ny kolokolonao. Miala ny tsy famelanao elo. Miala daholo zany rehefa dora ny tenin'Andriamanitra. Aleo mandeha ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Tenin'Andriamanitra tahaka ny sabatra. Mamoaly sabatra zay manana sabatra. Misy samijoro ve? Atao inona nefa tenin'Andriamanitra zany? Andrasandrasana. Satria misy zavatra mila endahana be da be atao amiko. Mila zavatra mila endahana be da be ao aminao. Ka ny toeram-pivavahana misy ianao ve mampiasa sabatra mba manamasinana anao? Tenin'Andriamanitra dia manamasina. Toeram-pivavahana misy ianao ve tena kanota amin'ny tehana ny fahotana? Ny fikambanana misy ianao ve tena kanota amin'ny tehana ny fahotana? Ny toerana misy ianao ve tahaka ny rano manome aina? Ary koa tenin'Andriamanitra dia tahaka ny tantely, mihoatra no tantely ao afo. Mba manasitrana anao ve ny teny? Manome fifaliana anao ve ny teny? Ny tantely dia anisany tena be vertu indrindra raha zava-boaran'Andriamanitra. Ohatra ny sitrany io tantely io daholo na kansera na inona na ino. Tenin'Andriamanitra hoy izy mihoatra no ny tantely. Tsy voavidinao vola koa ty. Raha teo sitrany ianao androany hivavaka ao anao ary ametra tananao anao, tsisy voly zany ary tsisy valopy. Fa zany tena anao zato isan-jato sitrany ianao miala eto. Halleloia. Problème manaray anao io. Efa tena hoe nandanianao voly, mampiasa sainanao, manahirana anao, io lamosonao marary manaitainao io. Androany fotsiny Jesosy mametraka ny tanany aminao vita ho azy zany. Réglé zany. Halleloia. Ianao tsy mahitahita tory io fa miodina. Hitanao misy fandeha famantarana io hoe amin'ny folo sy fevany, amin'ny folo sasany, amin'ny ray kely folo. Hatramin'ny enina maraina dia hitanao fodina dia famantarana satria tsy mahita tory ianao. Androany ianao raha manatona an' Jesosy hivavaka ao anao matoratra zazakely ianao raha alina. Halleloia. Gratuit zany. Tsisy rakitra, tsisy favolon-karena, tsisy fanetana anara-bola. Satria nao Jesosy dia gratuit. Halleloia. Io problème tsy fahazonao zazy io, olana any amin'ny lana, olana any amin'ny vavy, hoentintsika ao amin'ny Jesosy io. Jesosy mamorona ny zavatra anankiray amin'ny alalany tsy misy. Hainao zany Abraham zany efa momba, efa menopause, efa stérile, tsisy inona. Fa rehefa tompo miteny, manaiky ny zavatra rehetrarehetra. Halleluia. Ny teny no nisy mpianatra. Androany koa ty teny ity milatsaka any aminao. Androany koa ty teny ity milatsaka any aminao. Ianao manana problème ara-piterana. Ianao manana problème ara-pahasalamana rehetra. Mandeha ny teny androany dia manasitrana anao zany. Nandefa ny teniny izy dia nasitrana anazy zany. Ty tsika ho hita. Eto fort dauphin fa velony Jesosy. Amen. Ty
Tiantsika hoena eto Fort-dauphin fa Jesosy io no Andriamanitra tokana ary tiany olona rehetra io, tsy mpandroby io, tsy jolahy io, tsy mpangalatra io, fa io mpanjaka, io mpianatsara, io tiany olona rehetra. Alleloia. Mino zany ve ianao? Fibebahana, fanetretena, fahamasina, tahotra an'Andriamanitra, mifantoka amin'ny Jesosy rahalahy, fa tsy mifantoka amiko aho, tsy mifantoka amin'ny vola, tsy mifantoka amin'ny lehilahy an'Andriamanitra, tsy mifantoka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, fa mifantoka amin'ny Jesosy ny filazantsara, Jesosy ny ivony filazantsara, Jesosy ny momba azy rehetra, fa tsy mifantoka amin'ny vola sy ny resaka hetsiketsika ara-pivavahana rehetrarehetra. Halleloia. Tsara Jesosy. Ho avy Jesosy eny amin'ny lanitra. Tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Hibebao ny fahotana. Hibebao izay lalana tsy netriretra. Ny atao hoe fibebahana dia fiodinana tanteraka 360 degré. Halleloia. Raha tany ny lalanao taloha, very foa izay. Tany ny lalanao taloha, tany ny lalanao taloha. Fahalotona sy fahoriana sy ny ady sy ny maro isan-karazany. Rehefa niona tamin'i Jesosy ianao tsy antsony ianao fahariana. Fibebahana ny an'ilay zanak'Adama. Lany tany daholo ny lovany avy any amin'ny dady, lany tamin'ny vehivavy jany, tany amin'ny nisy azy tany na hanina ara tsisy. Te hihinana hany-kisoa izy, ny mpiompy-kisoa raha tsy nentina ame hany-kisoa anazy intsony. Nody ny sainy, ny mpanompo ny dada ny sambatra moza, andeha ho any dia mba hiteny mba atao visa mpanomponao ahy e. Fa ozy ny dada tsy mpanompo zany ianao, zanako ianao. Mihoatra no nieritreretiny no omeny dadany rehefa avy eo. Nialy izy. Zay ilay ataontsika hoe ainga ka hody any amin'ny raiko. Anaty fiera-para misy an'izay matetika. Nefa tsy any anaty fiera-para fa fibebahana misy andohany ianao tokony miainga dia mody any amin'ny rainao. Tsy hoe mody ho faty io tiako tenenina io, fa tena hoe manolo tena ho an'i Jesosy ianao. Mba ho le dia mamirapiratra ianao. Zay zany toy an'ilay resaka teo. Korotana ny fiainanao satria tsy araka ny Baiboly ny fiainanao. Mikorotana ny tokantranonao satria tsy araka ny Baiboly ny ainanao. Mikorotana ny asanao, korotana izao rehetrarehetra izao. Fa midirana eo amin'ny Jesosy. Midira ao amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny fibebahana. Midira ao amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny fanekena azy maro. Midira ao amin'ny Jesosy tena ianao Jesosy no ikeko tompo sy mpamotsika. Fa raha tsy vitanao ke fa milamina. Ahoana ve? Izay manatsofana ety miainao izy iaino. Izay rezay ny fanampiamonana. Milamina ianao rehefa miditra ao amin'ny Jesosy. Fa raisy kosa nefa tsy miteny hoe milamina foana fa mpianatra miaraka tamin'i Jesosy tany an-tsampokely samboaravoara. Fa fitaka ny hoe tena tsy te hisy korotana tsovy ianao midira ao amin'ny Jesosy. Te hilamina be ve ianao midira ao amin'ny Jesosy. Miaraka amin'ny Jesosy raha rasaina vavy samboaravoara ny rivotra. Fa Jesosy miteny hoe mitsara dia manginy. Alleloia. Fidio Jesosy androany. Fidio Jesosy androany. Fahalalana an' Jesosy. Raha fiheziko izy teo fibebahana ny fiangan'ny filazantsara. Ary rehefa mibebaka ianao vao miditra amin'ny fanjakana lanitra. Ny fanetretena dia endrika aorianan'ny fibebahana. Ny fanaovana an' Jesosy olomana. Ny filazantsara tsy mifantoka amin'ny olombelona, tsy mifantoka amin'ny vola, tsy mifantoka amin'ny asa sy ny fananana. Ny fitahiana sy ny fanasoavana anao tsy nidiranao amin'ny lanitra, tsy resaka vola sy asa ataonao. Ho aiza zany tsy manam-bola. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fahasoavana. Fa mila manapa-kevitra ianao. Mila manapa-kevitra ianao hoe tena androany an'i Jesosy dia anao manontolo. Androany an'i Jesosy dia anao manontolo. Zanona kely 30 seconde hoe za dia miaino anao mibitsika ny fanahy. Dia antorony tompo anao rehetra zavatra rehetra mila lana. Ity zavatra ity tsy atao tsony. Ity zavatra ity mila very. Fa za miteny aminao fa misy hery omen'i Jesosy ianao hanafahana anao amin'izany. Ozy ianao hoe tsy vitako ange. Tsy haiko ne. Efa tiako atao ne, efa tsy afaka. Fa olana androany, Jesosy no manafaka. Fa olana androany, ny herin'ny azo fijaliana. Rehefa nombona teo Jesosy ka ny fahalemenao tsy mahavita manao sitrapon'Andriamanitra, rehefa mino ianao dia misy puissance ao aminao. Misy hery ao aminao, ahafahanao manohatra ny fahotana. Ka tsy handevo izany intsony ianao. Be lasa anabavy ny olona afaka mijoro vavolombelona tahaka an'izany. Olona tao anatin'ny concubinage, fa rehefa niona tamin'i Jesosy, réglé ny fiainana. Olona mpamitaka vatsy tao anatin'ny fijangajangana tanteraka, fa rehefa niona tamin'i Jesosy, izy ny tena tiany vadiny be izy ary tena nananja ny vadiny. Olona tao anatin'ny tena risorisy fraude maro isan-karazany, fa rehefa niona tamin'i Jesosy, réglé daholo ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa manao visite teknika dia makany amin'ny birao visite teknika mihitsy tsaraina ny tomobile rehefa correcta daholo dia mahazo validation
ampitatobilanao. Rehefa tsy mety andana moary dia miverina eo rehefa avy eo. Zay ny fahamarinana. Fa tsy hoe manam-bola, malala olona, dia alohako any ty voly ty mandeha tsara visite teknika, lany visite foana ny tômôbila raha tsy misy eo koa fa taratasy entina ny fotsiny. Maheno anao rehefa avy hoe mitsotsorika kary le camion maty daholo ny olona tao anatiny. Ringana ny olona no tsy visiny ny fahalalana. Tômôbila tokony tsaraina, tômôbila tokony tsy mandeha, alefa mandeha fotsiny satria sisihana vola, potika maty ny olona rehefa avy eo. Mba tsy hoanao eto zay aloha fandehananao famarinana zay tokony famarinana reny. Ny hetra tokony alohanao aloavy fa mahasolo firenena zany. Anjara indray ny azy rehefa ataony amin'izay tokony anaovana ny azy any fa hainao na vitany aditinao. Ny olona tokony akaonao vola zay tokony alaina ihany alaina fa aza maka mihoatra an'izay. Halleloja! Izany rehetrarehetra zany satria lasa olo-baovao ianao amin'i Jesosy dia lasa mahay manao tsara. Tsy ianao miala kely tsy ianao miseho tody raina fa misy elo raha lasa vavy dia olo marina ianao. Lasa tsy hainao tsony manota, lasa tsy hainao tsony zany masiky zany lasa tsy hainao tsony zany kizitiny zany lasa tsy hainao tsony zany titeny zany satria maty le olona taloha. Halleloja! Raha misy olona aiza ao amin'ny Kristy dia ahoana? Olo-baovao izy, lasa ny zavatra taloha. Halleloja! Dia olo-baovao ianao sa efa olo-baovao? Halleloja! Rehefa olo-baovao ianao, olo-baovao amin'ny Jesosy. Fa ao amin'ny Jesosy natonganao olo-baovao. Zavatra tsy hainao atao taloha lasa hainao. Tsy hainao mihitsy zany mamela eloko zany. Vao mahita an'ilay olona ianao dia voto ao fonao. Tsy hainao mihitsy zany mahelomeloko zany fa tadidina daholo nataon'olona taminao rehetrarehetra ary io makarary vavonao, io makarary fonao, io tsy ahitanao tory. Rehefa meonao amin'ny Jesosy ianao dia ozy ianao mahatsiazy hoe mamelany elo amin'ny Jesosy fa tsy fantan'izay taony. Halleloja! Satria ianao lasa feno fitiavana na ny fahavalonao aza dia hoentinao mavaka. Raha anao na ny fahavalonao dia ahoana? Omeo hanina izy. Raha makateka izy dia ahoana? Omeo rano izy isotrony. Fa raha manao an'izany ianao dia ahoana? Anambatra vainafo eo andohany. Halleloja! Zany leo amin'i Jesosy raha lasaina vavy gaga ny vadinao. Ary ianao tito lasa tsara fanahy be. Ianao tito lasa tsy kizitina intsony. Ianao dia inona rehetra fataonao rehetra ianao tao mbola mamaly soana foana. Misy mirakina ataoko. Le mirakina no mipetraka ao anatinao. Ny anaran'io mirakina io dia Jesosy. Halleloja! Isaia 6, zaza no menatsika, zaza lahy no menatsika. Ny anarana atao hoe mahagaga, mirakina. Ka rehefa miditra ao anatinao mirakina io zavatra tsy hainao atao lasa hainao azy. Halleloja! Ianao malahelo entare foana. Ny ona tamin'i Jesosy ianao salika lafo. Satria nisy fiovana tao. Halleloja! Androany ianao raha tsy mbola niona tamin'i Jesosy maro. Androany ianao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy maro. Androany ianao raha tena mbola hitanao hoe mavesatra zany io Jesosy hoe manganesy ty amiko ianareo rehetrarehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no anome. Fa tsy hoe ampindrana na mpisambotra na hivarotra. Jesosy tsy mivarotra, Jesosy tsy mampindrana, Jesosy tsy mampisambotra, fa Jesosy manome. Halleloja! Mankanesa ty amiko ianareo rehetrarehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no anome fitsara. Miasa fatratra ve ianao? Mavesatra entana ve ianao? Misy zavatra tena mitambezo aminao ve ao? Eto amin'i Jesosy io tonga dia maivana. Izay fotsiny nanaovan'i Jesosy tonga dia milamina. Halleloja! Ianao le tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra iny, misy voly ianao latsaka ao aminao. Misy transformation ty miaraka amin'i Jesosy ty e. Misy transformation ao. Olona mamorongony taloha zany, olona mpifokarongony zany, ny ona tamin'i Jesosy harany orongony io. Tsy tia nitsony foana tsony io. Olona tao anatin'ny fisotrotoka zany maraina atao aloarivo, fa rehefa ny ona tamin'i Jesosy zany, jus de fruit no sotrony. Vivy isan'andro maraina atao aloarivo. Halany io toka io. Satria efa nisy transformation tao anatiny. Efa tsy le tia toka tsony ny velona, fa le tia toka efa maty. Le tia sigara efa maty. Olona jejo io ny akanjony dia le akanjo fohy foa. Ny akanjo dia le manara-batana foa. Ny akanjo dia le dôno io foa. Le maskorta foa. Fa rehefa ny ona tamin'i Jesosy niova tanteraka garde-robe. Tonga dia le akanjo manome voninahitra an'i Jesosy daholo. Satria nahoana nisy transformation tao. Nisy transformation tao. Jesosy niditra tao. Miracle zany. Zay tena tia nampitaina amintsika hoe tsy resaka miditra any am-piangonana io e, tsy resaka miditra safana io e, tsy resaka manao asan'Andriamanitra io e, tsy resaka hoe zay mamiratsy, zay mamiratsy, zay manakaratra an'ity, zay mavita didy sara amin'izao. Tsy ratsy ny mamiratsiratsy, tsy ratsy ny mavita didy,
tsy ratsy ny manome volo, tsy ratsy ny manome raka, tsy ratsy ny manome fanomezana ho an'ny olona. Zay mihitsy ary ny ilay. Fa aloha zay rehetra zay nibebaka aloha. Amen. Aloha zay rehetra zay nibebaka aloha. Apetrako tsara zay, tsy ratsy ny manome, tsy ratsy ny rakitra. Ny mpampikarena moa tsy azanaka Andriamanitra intsony, iny efa tsisy hevitra. Tsy ratsy ny manao fanomezana. Zao mibebaka aloha, manompo tena ho an'i Jesosy aloha. Tsy izay rehetrarehetra manao amiko hoe tompotompo niditra fanjakany lanitra, fa iza zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Misy fotoana ny tena surprise be ao an-danitra ao e. Misy surprise be ao an-danitra ao rehefa tonga eo anatrehany Jesosy eo e. Satria ho avy daholo ny olona rehetrarehetra dia teny Jesosy zay efa namoaka demonita amin'ny anaranao. Zay efa niteny tamin'ny teny tsy fantatra. Lolololo sakalama zay efa naminany tamin'ny anaranao. Zay efa nao fangakana be. Dia aloha zay hiditra amin'ny fanjakanao. Dia ao aloha Jesosy tsy fatako akory nareo. Tsy fatako akory nareo. Tsy ny fanaovanao famonaniana, tsy ny fanaovanao délivrance, tsy ny fanaovanao miracle, tsy ny fitenenanao amin'ny teny tsy fantatra midika fa hiditra amin'ny fanjakana lanitra ianao. Be da be nefa mahavita délivrance za. Be da be no mahavita miracle. Be da be no miteny teny tsy fantatra. Be da be no tena hoe manao asa magaga. Fa tsy fantatra Jesosy izy. Tsy fantatra Jesosy izy. Ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana. Fa vao vita izy fa veron'izay no mahavonjy azy. Fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Halleloja. Fa be da be koa no manao miracle, be da be no manasilana, be da be no manao fahagagana, be da be no mamoaka démonie. Tena an' Jesosy reny ary tena miditra amin'ny fanjakana lanitra. Fa tsy zay koa no marika hoe tena miditra amin'ny fanjakana lanitra. Fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra, mibebary olona fa akaiky ny fanjakana lanitra. Raha ho avy ve Jesosy zao, vonona ve anao hiakatra? Raha ho avy ve Jesosy zao, azonao antoka ve fa isanao akariny ianao? Raha ho avy ve Jesosy, efa réglé ve io papier-nao rehetrarehetra io? Efa réglé ve io fiainanao io? Efa milamina ve io? Fa ampilamina io, ampidirao ao an-tokantranonao Jesosy. Ampidirao amin'ny fiainanao Jesosy. Ampidirao am-ponao Jesosy. Mitsahara fa aza manao ratsy. Mitsahara fa aza mamota. Ary efa miditra ao Jesosy, transformé anao e. Tsy ianao manao an'io, fa tonga dia miova fotsiny ianao. Satria izay le fahagagana ny filazantsara. Alleluia! Zay le fahagagana ny filazantsara. Misy ota ve tianao ialana roany? Misy ota ve tena mila hibebahana ka tena hoe afonao androany? Mitsangana ianao. Mitsangana ianao any am-toerana. Fa ino ankehitriny ny andro famonjena? Ino ankehitriny ny andro fanavotana? Zay manafina ny fahotany tsy ambino, fa zay mitsotra ka mahafoy azy no mahazo famelan-keloka. Androany Jesosy miantso anao hibebaka. Androany Jesosy miantso anao hibebaka. Androany Jesosy miantso anao hamoy ny fahotana. Fa tsy hanenenanao zany. Fa hidiranao fanjakana lanitra, voasoratra ny anaranao, ary azonao hery. Tsy vitany hoe mibebaka, fa rehefa mibebaka ianao, mandray an' Jesosy ianao. Fanovana magaga, fanavozana zay magaga. Sagana ianao raha tia hamoy ny fahotana. Sagana ianao raha tena hoe anao veloma ny fahotana, fa tena hoe za tena ho an' Jesosy manontolo, afoko zao tontolo zao, afoko ny ratsy. Mitsangana ianao ny vavatsika. Fa tsisy hanenenanao zany. Afoy izy ny fahotana. Misy ve, tena hoe vonona ho an' Jesosy ianao. Aza misalasala. Miantso anao Jesosy. Ataontsika le iza hoe fanoratena. Alleluia. Sala zay manao fa tsara io Jesosy io. Io Jesosy io tsy mamonamonaina. Io Jesosy io tsy resaka corvée fa io Jesosy io tena fitiavana io. Ny fiarahanao Jesosy avy eo tena intimité, hifankazarana, hifanakaloza. Tena hoe maminao Jesosy. Fa tsy hoe nasaina nandray an' Jesosy ho zay tao chambre de commerce dia andray mipetrara vao zay izy. Aza mitsangana mihitsy. Fa tena babony Jesosy efa tena ianao tokoa ny tena izy Jesosy. Ianao tokoa ny tena zavatra, ianao ny tena famonjena, ianao ny tena mpamonjy, ianao ny tena namana, ianao ny tena sakaiza, ianao ny tena data, ianao ny tena zoky, ianao ny tena malala. Fa ny fiainanao isan'andro tena fitiavanao an' Jesosy. Fa tsy resaka didy sy fombafomba. Tsy resaka didy sy fombafomba. Rehefa tsika izay tapa-kevitra ho an' Jesosy marina ianao.
Ary ao zay izy zay, ary afaka misangana anao dia miara-mivavaka tsika.